tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra desaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna. Dia araka izany fekirana raha antsika teo izany dia fantatsika tsara fa ny fandaharana tokantrano sy fiaraha-monina indray no arahinao ankehitriny. Dia araka ny fantatsika fa tena miezaka itsika izany mba manabe ny fiaraha-monina, ny manabe ny ao tokantrano, ny ankizy, ny ray aman-dreny, eny ny mpiavana, ny mpinamana ihany koa ary dia mifampitaizitsika izany amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Izany no isaoraneny anao ny amin'ny fanarahana an'ity fandaharana ity dia mankasitraka anao na iza mety toerana misy anao raha sanatria tena ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao. Mirary soa anao zahay, misaotra manokana ny dolia etsy amin'ny lafiny teknika izay mampita ny feo any amintsika tsiraray avy. Amin'ity herinandro ity tsika dia miresaka manokana momba ny amin'ny atao hoe firaisana ara-nofo. Rehefa miresaka firaisana ara-nofo isika dia ny zavatra tonga avy hatrany ao an-tsaina matetika dia ny hoe zavatra mamenatra, zavatra ratsy, ka tsy tokony ho resahana izany zavatra izany. Ary tena betsaka mihitsy no mametsiny ny fandaharana misy zany kanefa dia tsy reraka izay mampianatra sy mifampizara satria tena resy lahatra ary mametoky anareo mpitandrina ny tenako, mpanabe ny tenako fantatra izay tokony ho teneniko sy izay tokony ho ambarako eto amin'izao fandaharana izao. Fa zavatra iray tena tokony ho resahana fa tsy zavatra ratsy sanatria araka izay eritreretintsika ity atao hoe firaisana ara-nofo ity na ny firaisampivaty izany. Tena tokony fampitezana zany fa ndraindray koa nge ny tena mampalahelo akoatran'izay eritreretintsika ny hoe ratsy firaisana ara-nofo. Fantatsika tsara fa rehefa mba miresaka momba izany ary tsika amin'ny olona indraindray indrindra rehefa mitaiza dia hoe manao ratsy dia izany na dia olona mpivady zao ary dia manao ratsy dia sasandray atao sangisangy. Hitanareo tsara ohatra hoe anaovana blagy dia misy mihitsy hoe blagy salé dia blagy sucré sy ny sisa ohatrany hoe amintsika zany entina hisangisangiana ny amin'ny atao hoe fananana sy ny firaisana zany atao hoe firaisana ara-nofo izany. Dia nefany hitantsika tsara maro ankehitriny no diso hevitra, diso lalana ary rehefa ataony fanadihadiana mahakasika an'ireo fisaraha-panambadiana eny amin'ny tribonaly ankehitriny dia miara-miaika amiko ianao fa ny ankamaroany ny tokantrano misaraka sy potika ankehitriny dia noho ny amin'ny firaisana ara-nofo ao anatin'ny tokantrano, mety ivelan'ny tokantrano, firaisana ara-nofo loatra ny tsy fisiny ny firaisana ara-nofo mihitsy ny ao anatin'ny tokantrano. Izay indrindra ry havana ny nanery anay izara amintsika momba nyity firaisana ara-nofo ity anabe amintsika tena iresaka amintsika momba izany atao hoe firaisana ara-nofo izany ka hitezanantsika sy ilazana amintsika rehetrarehetra fa tsy ratsy akory araka izay eritreritry ny olona ny atao hoe firaisana ara-nofo. Eto zany dia iresaka momba ny izy ambara ny soratra masina momba ny firaisana ara-nofo no jerentsika. Raha vao miresaka momba ny firaisana ara-nofo tsika ry havana dia tena ny soratra masina tena mahafeno ary tena ampy ary tena hoe tsy misy mihoatra noho ny soratra masina ary afaka manazava amintsika momba n'izany atao hoe firaisana ara-nofo izany. Fananana zany ny resahana rehefa firaisana ara-nofo satria fananana no miray, fananany lahy sy fananany vavy. Mahagaga ry havana fa vao manokatra ny baiboly isika dia ny baiboly no afaka mampianatra ary afaka mampita ny olona tokoa ny famenoana eo amin'ny fananany lahy sy ny vavy ka miteraka firaisana. Mba hafantatrao ve fa raha mijery manokana tsika ny dikany teny hoe lahy fantatsika izany na dia tsy mamaky baiboly ary tsika hoe Andriamanitra rehefa namorona ny olona dia lahy sy vavy no namorona ny azy. Dia ilay teny hoe lahy dia azo adika mihitsy ny koa io teny hoe lahy io zavatra lavalava mahatakatra. Zany ny tena hoe azo ilazana azy raha adika ara-baka teny. Indraindray moa dia adikan'ny mpandinika hoe fahatserovana. Fa zay koa no tena ilazana azy, zavatra lavalava mahatakatra fahatserovana. Dia tena hita tokoa zany fa milaza an'ilay taovam-pananahan'ilay lehilahy. Tena milaza an'ilay taovam-pananahan'ilay lehilahy zany ary zay mihitsy ny namoronan'Andriamanitra an'io taovam-pananahan'ny lehilahy io. Io taovam-pananahan'ny lehilahy io dia amin'izay mahatakatra, mahatsiaro koa dia hitantsika tsara fa
mora taitra satria mora mahatakatra izy zany. Fantatsika tsara fa ny lehilahy vao mijery vehivavy anankiray vao mijery fotsiny de mety efa taitaitra ny ao anatiny ao. Zay indrindra le nanaovan'Andriamanitra azy, zavatra ety ivelany, zany hoe vao jereny maso ety ivelany fotsiny de efa tonga de manaitra ny lehilahy, ary zay ny mahalehilahy any lehilahy. Zay zany ny zavatra anankiray jerentsika. Fa raha ijery manokana indray tsika mahakasika ny vehivavy, ao anatiny io teny soratra masina io ilay milaza hoe lasy vavy namorana ny azy de ny vehivavy indray ataony hoe lavaka. Zay indray mila zany ny vehivavy lavaka, ary tena azo atao mihitsy hoe lavaka miafina. Fa rehefa tena mandinika ny vehivavy tokoa ingatsika de mba mpanenahan'ny vehivavy de mazava be zany tena lavaka miafina tokoa lay taovam-pananahan'ny vehivavy. Ary amin'ny malavaka miafina azy de zavatra tsy hita miafina, tsy mba hita ety ivelany. Tena ny taovam-pananahan'ny vehivavy hoe miafina tsy tena tonga de hita avy hatrany tokoa Ary fantatsika tsara zany zavatra zany, amin'ny mamiafina azy, amin'ny malavaka azy de tena hoe andraindray ary moa ny mpandika teny de manao azy hoe lay ora tatana. Ary sena zany tokoa ny taovam-panenahan'ny vehivavy. De izany zavatra zao tena hoe zavatra anankiray fotsiny zany zao jerentsika androany hoe ny soratra masina de mampianatra fa mifameno lay zavatra lavalava sy lay lavaka ao amin'ny vehivavy, amin'ilay lehilahy sy lay vehivavy zany mifameno reo. Ka izay zavatra mifameno eo amin'ny lasy ny vavy zay no atao hoe fifamenona, miteraka fahatsarana. Ka lay zavatra lavalava de mila lavaka, ary le lavaka mila tapina, ka le lavalava iny no afaka anampina azy. Izany zany mora tena hoe raisina raha ara-tsoratra masina, ary tena mampianatra antsika hoe arak'izany zany tsy mamenatra no miresaka zany. Isika fotsiny amin'ny dikatentsika de manana dikateny zany tsika raha baiboly raisina de lasy vavy ny namorona ny azy. Fa raha ohatra zany tsika ka manana dikateny mamaky ny teny soratra masina le vakina amintsika de tena azo vakina tahaka zao le teny soratra masina Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namorona ny azy, lavaka sy zavatra lavalava no namorona ny azy, na hoe azo ataoko hoe lavaka sy mahatsiaro no namorona ny azy. Io zavatra io no tena tokony any ampiazantsika ny ankizy ankehitriny sy ny taranaka rehetrarehetra. Indrindrandrindra mila mampafantatra ny zanatsika zany tsika mamy zanaka vavy fa ianao ry zanako vavy io de tahaka ny lavaka anankiray. Ary io lavaka io de nasiana tapony aloha, ary misy an'izany daholy ny vehivavy rehetrarehetra. Fa rehefa ohatra kosa ka miala iny tapony iny de tsy azo overina tsony zany tapony zany. Zany mila resahana, ary le tapony tokony anarona anazy de tsy inona fa lay zavatra lay filahina any amin'ilay lehilahy izay tokony anampina azy ka lavaka anankiray ho an'ny filahina anankiray. Raha zay zany tonga de andikana azy ataoko mazava be. Ianao vehivavy anankiray izay lavaka anankiray io de misy lehilahy anankiray manana zavatra lavalava filahina anankiray natao hanampina anao. De izany de lasa mifameno le izy. De le fifamenona zay voalohany indrindra miteraka fifaliana satria feno ianao. Le lehilahy rehefa tsy mipetraka any amin'izay tokony hipetrahany de tsy ampy izy zany, satria lasa mitaditady foana amin'ny zavatra foana. Ny mpandinika hafa ary moa de miteny hoe io lehilahy io de tahaka an'ireny antenne ka mitady fréquence rehefa mitady vehivavy, de tahaka zany koa le vehivavy mitady tampona ka le lehilahy no tampony. De ao anatin'ilay firaisana lasy ny vavy zany no feno tanteraka izany atao hoe mahaolona zany. Feno ianao vehivavy satria misy manampina, ary feno ianao lehilahy satria hitanao le zavatra mitediavinao sy tsaronao isaky ny ray minitra. Hitantsika araka izany fa tena azo anabeazana tsara ny tanora ankehitriny ny mahakasika ny atao hoe firaisana ara-nofo ity. Voafetra ny fotoanantsika hiresaka betsaka momba n'io tsika amin'ny herinandro ity, fa zay aloha ny azo natolotra. Misaotra anao ny safidy niaraka taminay ny mpitandrina Trimozafy Dyna niaraka aminao tamin'ity andro ity manantena mbola ianao aminao indray rapitso mametraka ny veloma mandra-piona amin'ny rarosondrina tompoko. Tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina
arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina andraisanao torohevitra vahaolana iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo Pasteur Dyna.